faly miantrano aminao indray ry mpiaino sy mpijery ajaina isany ary manolotra ny fiarabana sy ny firarintso anao manasanao mitiavana any koa anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany ny aloha FDB hoe tontolo ny vavaka hatrano no mbola misy antsika ary toy ny mahazatra antsika dia ny tapany voalohany amin'ny fandarana hiderantsika an'Andriamanitra ankira amin'ny alalan'ny antsakira fiderana ny tapany faharoa kosa hijerentsika ny aloha hevitra hoe alim-bavaka iarahana amin'ny pastora Rakotomamonjy Herzo talen'ny ministeran'ny vavaka ao amin'ny fédération ny fiangonana adventiste Madagasikara afovoany dia miaino sy mijery finaritra maretatra amin'ny farany Feel
mamindra fo ampiko izany no antsoantso ny mpanao salamo ao amin'ny salamo faraika amby efapolo ka ny andininy faefatra mamindra fo ampiko hoy izaho Jehova mamindra fo ampiko sy trano ny fanahiko fefanao tataminao a ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra manana ny fanahy masina ekeny miasa ao anatiny dia mahay miakeloka ary dia miteny hoe mamindra fo ampiko mpanota rehefa niaikeloka teon'Andriamanitra isika dia tsy maintsy tariany fanahin'Andriamanitra koa hibebaka ny amin'izany, hifona ny amin'izany. Ary izao ny voalaza ao amin'ny Salamo fa 8:1 andininy 5:20.
mifona jehova fonjeo hoe mifona jehova ambiny hoe izany nikikika ny olona tariany fanan'andriamanitra mangataka famelana eo anatrehan'andriamanitra ny fifaliana ambony indrindra dia ny fifaliana mahatsapa fa voavela eloka rehefa voavela eloka mantsenao dia tafaray amin'andriamanitra tafakambana amin'andriamanitra ary rehefa tafaray amin'andriamanitra ianao dia izao tiany mivavaka aminy ary rehefa mivavaka dia tari ny fanan'andriamanitra mandrakariva koa nampitandrina mihitsy jesosy rehefa mivavaka ao amin'ny Matia toko 5 manonko ny 5 5 ary 7 manao toy izao hoe ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ampiatsara velatsia fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitindry fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao mifaravaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao mangingina no amaly anao ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jetilisa fa atao noho ny amaroan'ny teniny no iainona azy jesosy no nampitandrina ny amin'izany fomba fivavaka izany koa andeha anaika eo tariny fanahy masina eo mivavaka sy asandratsika eo amin'Andriamanitra. Shivava Kamina Diamani
teny fikasana lumeny teirizo ao ampona iza raisokony tananika fino izy no hitarika piainaneto antany fa Jesosy eo alono jerena ireo teny fikasana lumeny teirizo ao ampona iza raisokony tananika fino fizy no hitarika fizy no hitarika fizy no hitarika rehefa tafaraka amin'Andriamanitra isika dia azo antoka ny ho avy izany efa tsy midika hoe dia tena mandeha ho azy daholo ny fiainantsika mety misy zava-tsarotra lovatsika mety misy fahatsapana eny amin'ny lalana zay dia avintsika fa izao no toko eo atsika eo Jesosy ny mpianatry Jesosy indray andro dia nandalo teo javatra toy izany mihitsy ao Matio 9 ka ny 9 fa 4 sy ny manaraka ary nisy tafidrivodrivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila voasafotry ny alin-drano ny sambokely fa izy natory ary nanatina azy izy ireo dia namoasika na hoe tompoko fonjeo fa maty izahay ary ho izy taminy nahoana ny sarytafitra ianareo kely finoana dia nitsangana izy ka no teneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro rehefa miaraka amin'i Jesosy isika rehefa tarivana an'Andriamanitra isika dia mahatoky an' Jesosy ka izao tsy maintsy tonga ho amin'ny fandresena ny fiainantsika
ny tena fahasambarana dia miaina ny fifaliana miaraka amin'andriamanitra ety amin'ity fiainantsika ity. Ny tena fahasambarana dia migioka ny fandraisana na inona zavatra lalovana ity. Ary ny tena fahasambarana dia miaina miaraka amin'andriamanitra any amin'ny mandrakizay sainy amin'ny toerana izay fanomaniny ho an'ireo natoky azy. Ny fanahin'andriamanitra mitarika antsika higioka izany fahasambarana izany. Izao ny lazain'ny Salamo 4:20 manao hoe Jehovah tompo maro sambatra izay olona matoky anao. Sambatra tetrika izahay manana fana tenaniray fa Jesosy tomponay nanawe andeha kanefa hoavindray hitondra ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamotitizany ambiny endriny marobe ny mahorety mampijaly izao tontolo izao fizahay tsy manay satria mijoro miandry ilay tomponay hitondra ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamu
titizany amin'ny endriny ary anao moavetsity ny otony sy hiadana raisonao ao am-po Kristy dia ho sambatrianao ka ho toanay zay miandry ny famonjena azo antoka fifahaliana fitahina ariko izara fahasoavana ka mo titizany amin'ny endrikay miandry ny famonjena azo antoka fifahaliana fitahina sady manantena fahasoavana ka mo titizany inonay fa nitondra hery sy fifaliana ho anao a ny fanarahana ny Antsakira fiderana iny hiditra amin'ny lohahevitra hoe ny alimbavaka isika kanefa melony anomboana dia manasa ny pastora Rakotomamonjy Azo sika ampiraintsika amin'ny vavaka ary ivavaka isika dia manasanao hanondrika ny loha ivavaka isika tompaka any masina sy hitsarany an-danitro misaotra anao satria Andriamanitra fitiavany ianao ary Andriamanitra rainy mino rehetra izay manakona ny fiainana eo aminao izao raha no fitahinao rehetra ary misaotra ny amin'ny leonao antsehatra tamin'ny tapamaraina tamin'ny sabata iny tratra izao folakandro izao indray izahay dinika ny amin'ny teninao handray hevitra ny amin'ny teninao ndray lesona ho diraina mandrakarivany anaranao Andriamanitra kay eo ary maniry ny famindram-ponao mba ataonao aminay hatrandry famindram-ponao izay mitaonanay ibebaka ifonany amin'ny fahotana koa miaiky izany zay eto amin'ity folakandro ity mba melano ny fahotana isy ny elokaitsiraray avy ary mba ahafahany teninao mandeha ka miasa ao anatinay tsirairay avy dia taio zao fotoana izao ary aoka mba nifananao masina no hitahadalana anay no ny anaran'i Jesosy araka ny teninao no anona izany vavaka izany amen. de raisana ho fifaliana trano mbola tafahoana finaritra aminao a ato anatin' izao dinidinika izao ao anatin'ny tontolon'ny vavaka isika isan'ny fanandramana anankiray izay niainan'i Jesosy ary ny fampizarany tamin'ny mpianatra ny fiaretan-tory amin'ny fivavahana ary mamaky ao Matteo toko fa 4 ny andininy fa 170 isika dia izao ny voalaza Matteo toko fa 4 ka ny andininy fa 170 miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery ny alimbavaka loha hevitra izay mendrika hodiniana indrindra amin'izao fotoana izay avelomantsika izao inona moa ny atao hoe alimbavaka pasteur Rakotomamonjy Erzo misaotra ny namana Dino Rakotonarivo izay miaraka miresaka eto amin'ity androany ity resaka alimbavaka moatsika zany natao hoe alimbavaka dia alina feno vavaka ohatrika zany mifototra amin'izay voalaza ny soratra masina ka mijery reo alimbavaka ao nataon'ireo
olo malaza amin'ny finoana rehetra dia alina feno vavaka na tolona mbavaka ilay izy zany hoe tsisy atao afa-tsy zay zany tolona mbavaka hira dia famakina ny tenin'Andriamanitra reo ihany zany no atao a mandritra zany alim-bavaka izany fanandramana zay nirahan' Jesosy tamin'ireo mpianana izy io a tao amin'ny sahany Getsemane alina iray talohan'ny fisamborana sy ny famonoana azy nandray anjara tamin'io ny mpianatra kanefa nisy ny indro kely tamin'izay fotoana izay a restory ry zareo inona no azo anazavana an'izay a fampifandraisana an'izay amin'ny fanandramantsika amin'izao fotoana izao misy fitenenana namana dinao hoe ny fanamana ikany fa ny nofo ny tsy manan-kery ary ny zavatra tsary marihana dia zao hoe tsy mpianatra rehetra no natsony Jesosy tamin'io fa telo lahy ihany telo lahy ihany no natsony Jesosy hiaraka aminy ary zay dia tokony ametrahana fantahina fa maninona no telo lahy ihany fa maninona ny sivony najanona le raha voalohany aloha zany a dia hoe ireo zany no hitan' Jesosy a hoe mety avita miaritory sy mifampahery aminy satria tao amin'ny fotoana zay nylany Kristy a fampaherezana mihitsy izy azadiny fa Kristy dia olombelona 100 isan-jato Andriamanitra 100 isan-jato ka tao amin'ny fotoana zay nanomboka nahasarotra ny fiainana sy ny fanenjeny akaikaiky mifahafatesana io zany dia tena ohatran'ny hoe tena nila fampaherezana izy satria noentiny tao amin'ny tenany amaha-olombelona mihitsy a niteny zavatra aseho rehetra dia takatsika le mba mila namana iresahana ny zavatra manjo reny zay natonga an' Jesosy ayve na dia miaramiaritory amiko ka dia tsy vitanareo faharoa dia izao tsy azo lavina ty zavatra ity fa tsy mirehetra izany no tsy maintsy hoe andeha hiaritory sy hanao alim-bavaka tsy mirehetra ary Jesosy a tsy nanao inona sy nanao antso ho an'ny rehetra eny na dia ne ireo vehivavy zay nanaraka azy arany tamin'ny fampianarana zay natao 12 lahy moa zany no matetika voaresaka natao soratra fa misy andry Maria sy sisa ao anatin'ny soratra masinao fa izy telo lahy ihany no antsony eto zany dia ohatran'ny sadoka dia te resaka avy hatrany hoe le alim-bavaka atao a ao anatin'ny soratra masina dia akoatran'ny hoe voaloha resantsika eo rehefa avy eo a ny tamin'ny voan'ny zanak'i Israely tao Egypta le alina farany iny a sy ny rahan'i Paoly tamin'ny fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta taloha vaovao azafady dia mandeha tsirairay no manao alim-bavaka ny anankiroa zany a dia i Paoly sy Silasy a tao amponja tsara ihany mandrosa zay avy hatrany a ny amin'izay zavatra zay fa raha tena ny fahombiazana zany dia tsy dia hoe antsona fiangonana loatra le alim-bavaka fa na hoe groupe a na ohatran'izany tsy mitovy amin'izay ny fifadikanana satria rehefa mandefa antso amin'ny fifadikanana Andriamanitra dia miantso ny rehetra handray anjara amin'izany fotoam-bavaka izany eto zany a dia manana mampiavaka azy kely ny alim-bavaka satria tsy voatery ny rehetra no anatrika an'izay fa ho an'ny fanandraman'ny Getsemane ohatra dia i Petera i Jakoba ary Jaona no nanana ny tombontsoa zay nasain'i Jesosy hiaraka mivavaka aminy io tao anatin'izay nefa dia hitantsika fa na dia izy telo mirahalahy zay atao hoe voafidy notsongaina reto aza zany dia tratry ny torimaso ihany atao anatin'izay rehetra izay dia Jesosy moa zany amin'ny tapany faharoa amin'ny faraika amby efapolo milaza manao hoe ny nofo no tsy manan-kery ohatrany hoe azon'i Jesosy mihitsy ange ny toerana sy ny toetra misy antsika indrindrandrindra amin'izao fotoana zay atao hoe fa makelihery ny olombelona izao noho ny toe-java-misy noho ny sakafo hohanina noho ny rivotra fohina noho ny toetrandro zay manevokevoka sy mafana mahatonga ny olona ho kelihery raha mitaha amin'izany fotoana zay naveloman'i Jesosy izany
tsara ho fantatra ary mikasika ny tialim-bavaka itya resahany soratra masina pasteur Rakoto Mamonjy tiako somary mafisina kely le anankiray teo hoe na de mbola tsy nomena anarana mazava ka zany ny vondron'olona niaraka tamin' Jesosy de afa azo lazaina hoe fiangonana izy ireo satria efa nisy maromaro 12 lahy araka amin'i Jesosy zay mpitarika de koa ireo vehivavy sy ireo hafa zay tsy de misongadina loatra zany eo anatin'ny soratra masiny amin'izay fa ny telo ihany no natsony Kristy izy telo lahy ka eto zany de tsara ihany no resaka hoe raha anaraka amin'ny baiboly ihany isika dia tsara zany hoe iza ny tena vonona hivavaka iza ny tena anao an'le alim-bavaka sy tololam-bavaka ary izy vokany rehefa avy eo izay ny zavatra ilaina fa tsy hoe angonina daholo le olona dia matory dia mety olona tsy vonona ny anao tololam-bavaka araka ny resantsika teo akory fa mety hijery hoe iza ny ato ahoana ny fomba fanaovany zareo azy le tanjona zany de hoe tololam-bavaka fa raha ohatra nentina daholo le olona sasany de mety zavatra hafa no ataon'izy ireo mety animba le tanjona zany azo eritreretana hoe zay koa ny tao an-tsain'i Jesosy inona moa ny lanan'izy sivy-lahy satria mety zavatra hafa mihitsy zany ny miseho raha ohatra ka nentina zareo de izy telo lahy no nentin' Jesosy ya ny marina tokoa fa niteny Jesosy hoe mereta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidio anareo mifakam-panahy mety ihany ny fanahy fa nofo tsy manan-kery zay lazainy tamin'izy telo lahy io fa tsy ho an'ny mpianatra 12 ary nandritran'le fotoana tamin'ny alina tao amin'ny sahan'ny Getsemane olodesahany izany zany hoe natokana ho amin'io fotoana io zany zay satria teo amin'le izy natory raha zareo de tonga Jesosy de veo taitra zareo de nareo ka izany tsy afaka miaro tory amiko mereta tory sy mivavaha ianareo amin'io fotoana io mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy nantamo ianao tao hoe ahoana ny amin'ity resaka vavaka ity sy ny resaka torimaso de tiako ho fampiresahana kely zany ny amin'izay satria isika de manana 420 ora isan'andro ary 420 ora io dia mitsinjara anankitelo izy io araka fitsinjarany manam-pahaizana azy 4 ora intelo 4 ora anankiray dia natao iasana ary takin'ny orinasa sy ny takin'ny orinasa ary tsy azo atao mihoatra io ary efa zay mihitsy ny lalàna zany mifeh maneran-tany neny hatramin'ny mpianatra ara dia 4 ora ohatra raha miditra mifidy izy mirava 12 de tahakazay ny ariva miditra mivaly mirava 12 de tahakazay ny ariva afiana an'ilay 4 ora io zany no tena hoe hoan'ny olona lehibe zany ohatrany hoe efa 20 taona miakatra mbola toanan'ny baiboly ve io fijery io hoe 4 ora no atokana ao amin'ny asa
ny hoe toana amin'ny baiboly tsy toana amin'ny baiboly de zao raha mbola atoandro de miasa izy Jesosy manondro ny mazava zany anondro mazava le izy nefa mazava indray misy hatramin'ny 12 ora sy ny sisa amin'ny enina maraina hatramin'ny enina hariva arakaraka le vanim-potoana fa misy koa ny hoe fikajianan'ny tempoly tsy hanao reraka be loatra ianao zany am'le izy de misy zany ny 7 ora kajianany hoe ialana sasatra zay le 7 ora faharoa le ialana sasatra io zany miala voly zay ny teny gasy malaza azy miala voly ko satria ny gasy taloha mpamboly mpiompy ary hatram'izao ka de mbola 20 sady 20 isan-jato malagasy no resaka fambolena sy fiompiana de mazava be le teny gasy miala voly miala amin'le fambolena zany de manao zavatrafa satria mety reraka eo amin'ilay fanaovana fambolena mety tsy de voalaza loatra amin'ny baiboly le izy fa ny zavatra tiana resahana de zao hoe raha miasa manao mihoatra an'io ianao de misy fiatraikany amin'ny vatana sy ny saina lay arirahana de lasa ohatra tsy de misy vokantsony le ambiny lasa misy ohatra le reraka de ohatra zany zao mpianatra raha ohatra le mpianatra zany efa reraka de mbola mikiry ihany mamaky an'ilay lesona sy ny sisa efa niainana moa zany efa niainatsika mitsika rehetra zay manatrika tokoa zany de mety mahita zany de matetika tsy tafiditra mihitsy n'lay frazy anankiray na paragrafy anankiray satria efa reraka lay saina reraka ny vatana de eno jerena averina foana mandritra ny 10 minitra eo de tsy mety miditra mihitsy ny hoan'ny révision zany zay rehefa manaotra zay de ndana matory fa aza iretana io zavatra io fa tsisy miditra io fa ianao fotsiny no mikosokoso maso sy ny sisa io ka le tiano resahana zany de zao azo lazaina fa fahendrena mihitsy ny anaovana zay hoe 7 ora zay 7 ora isana 7 ora ialana vola ilana sasatra anaovana zavatra samihafa moa ny tena mariny na tsy ialana sasatra de 7 ora ialana sasatra le torimaso resahana amin'ilay 7 ora io kasika tsy de valapatra loatra fa ao ny tompona andraikitra manokana momban'zany amin'ny fitantanam-piaina kristiana ny amin'ny fijerenandreo fa ny atsika zany am'le 7 ora ialana sasatra io zany no resahantsika satria ny dokotera de milaza fa raha ohatra resaka torimaso fotsiny aloha ny idirantsika amin'le vokatry le 7 ora sy ny ora mihoatra an'izay de zao ny tsika zany de manana misy zavatra anankiroa mifandimby isaky ny adiny roa ao anatin'ny alina mivatatsika eo zany mba amerina ny zavatra rehetra misy le atao hoe torimaso manamboatra na réparateur de misy indray ny torimaso mandrindra sy mandamina ny zava-miseho nandritra ny tontolo andro ao amin'ny fitadidiany olo anankiray zay le hoe paradoxal de mindraindray tsika amin'ny alina matsiaro na zavatra kely milatsaka kely na misy zavatra kely mihetsiketsika kely ambadika any ary de tsara otsika fa ndraindray tsy matsiaro nininona mihitsy am'ireo zany misy an'le rehefa mandalo zany le hoe sommeil réparateur de ahoana mety ho torimaso lalina be le anao hoe tsy hainy mihitsy ny zavatra rehetra fa raha ohatra indray lay hoe mamerina le fitadidiana de iny le indraindray ohatra miteny le olona zavatra natao tany ambadika tany de sahany eo zavatra iainany amin'ny tontolo any satria mamerina lay ao anatin'ny ati-do ao misy efa tompona andraikitra sy manam-pahaizany amin'izany moa fa atsika moa zany amin'ny akapobeany ihany le sahana an'le izy eto dia misy sikla adiny roa isaky ny alina zany io torimasotsika io ka ohatra zany reo misy zavatra tsy ampy de zay le mampikorotana an'le misy fiatraikany eo amin'ny vatatsika eo ny dokotera sy manam-pahaizana de milaza fa ny firetan-torenina ora ozy izy dia mila 270 ora amerenana azy ny amin'izay torimaso izay ahora indray ny amin'ny torimaso ny torimaso zany rehefa betsaka loatra ohatra hoe adiny 8 zany
le miresaka ndrombe valambe folo taona miakatsika zany eto satria isika de mahafantatra fa itoromaso io a dia memiena araka ny tombony taonan'le olona satria tsy aza voateraka matory ela be efa roapolo ora amin'ny efatra ora zay de memiena io ka le resantsika eto zany le hoan'le normal fa tsy le hoan'le olona efa antitra le adiny telo adiny efatra fotsiny matory eny fa le hoe adulte zay misaotranao am'le olon-dehibe zany adiny valo na adiny fito arakarak'ilay izy ka raha mihoatra ny adiny valo zany lay ora atoriana zany hoe lasa tia toromaso le olona dia misy vokan'le izy misy vokan'lay izy a am'izay fotoana zay satria tratran'le hoe frustration anao zany hoe zavatra tokony natao nefa tsy tratra le izy ao anatin'ilay ora anankiray misy fitenena eo ampilatanan'izay fomarainy zao tontolo izao raha ohatra anao zany ny fomaraina amin'ny 5 de ny anankiray a mety ao an-trano ihany na olona fantatra ao a amin'ny 8 vao mifo tsy mitovy mihitsy ny zavatra tsy mitovy ny zavatra vita le olona tara fifoazana sy milasilasitra eo am-pandriana ohatra tsy hitahita kory zavatra ataony dia tonga ny amin'ny 12 a tsy zavatra vita kory a de iny zany le frustré le olona satria misy zavatra netretina atao nefa tsy vita tsy tratra ary mereraka koa izy amin'iny mereraka koa izy tsy tratrany ny amin'iny dikan'izay zany de zao toromaso mihoatra de manimba antsika ny baiboly nge de milaza zany hoe ny fitiavana toromaso dia mampitafy matafy vokitsay gony tsy fantatro zay zany ny azo voesana ny am'le izy raha ohatra ndraika tsy ampy ny toromaso de zao rehefa tsy ampy ny toromaso a dia miraikiraiky tahaka ny alatsina ty fiteneny ty hoe ohatry ny akoho voakapoka ny olona anankiray rehefa tsy ampy ny toromaso zay no tiatsika resana tsindrina kely am'ty androany ty satria resaka firetatoro zany le izy araka ny tenin'i Jesosy zany hoe raha latsaky ny fitoora zany ny atorian'ny olona anankiray a dia hitatsika avy an-trano ny fiatraikany eo am'le olona fa sorisorenana ketikotonina izy zitina am'izay zavatra izay asika de mahatsapa izany raha tsika manaraka na amin'ny radio na manaraka amin'ny tambajotra serasera Facebook fa izany zava-misy ho an'ny olona zay toatra mora tezitezitra ao an-trano ao de eritrereto mety tsy ampy izay zavatra izay ny antomatsy de zao ny fatoriana aorinany amin'ny sivy sasany de manakorotana firondrany taova rehetra ao vatan'ny olona anankiray ary ny voalazany dokotera sy manam-pahaizana ihany fa ny amin'ny folo eo zany no manomboka manamboatra manomboka ny fanoloana ny sela ny tenatsika ny atidoha ny vatatsika ihany koa izany ka raha ohatra zany mijery foana de mihiratra foana ny maso de tsy ho tanteraka zay zavatra izay ary zay mahatonga le olona kozitina satria misy zavatra tsy normal ao anatiny eo misy zavatra tsy normal ao ny vokany zany de zao raha ohatra tsy ampy zany ny toromaso mahavery tadidy akoatran'lay fagizitinana sy ny sisa teo mahatonga fanadinoana ary ny anankiray a dia mahatonga mamora antitra zay zany le izy satria reo sela zay tokony ho nosoloana mety amin'ny ampahany ihany ny voasolo dia tonga amin'ny fikatronana sy ny fahanterana olona ray tsy tanteraka zany lay fanoloana zay sela io ma misy betsaka no simba amin'ny zavatra ataotsika isan'andro de misy fanavoazana régénération zany no filaza azy ao anatin'ny vatatsika eo ny amin'izay aoka ho ampitsara zany ny toromasonao ary mandamina momba anao ny fampin'ny toromaso eo amin'ny fiainanao manimba ny tenatsika kosany tsy fampiny toromaso zao nefa ilaina le mitandrina ny tempoly ny koritiana mba avakikely raha dinoany eo amin'ny koritiana voalohany toko 7:7
Koritianina voalohany toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo zao ny vaky ny teny raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosomban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Ahoana moa ny ilazantsika hoe rehefa tsy ampy torimaso tsika dia manimba ny tempoly dia rehefa voaresaka teo satria ao le fotoana izay amerena ny tenantsika andamina sy andrindrany ny zavatra rehetra vokatry ny asana indrina tontolo andro fanombarana ny sela sy fanoloana reny nefa tsy velantsika anao an'izay le vatana dia zay mahatonga le fanimbana ny tempoly. Eto zany miresaka tsika amin'ny antony rehetra zay mety hanimba ny torimasontsika voateny eo ohatra ny olana amin'ny fiaretatory amin'ny fijerena horonany sarimihetsika ohatra fiaretatory amin'ny lanonana isan-karazany ny alim-pandihizana ny zavatra rehetra zay mety manelingella ny torimasontsika na tsy mamba ny torimasontsika ary voatohina ihany koa zany ato ny fiaretatory amin'ny alim-bavaka raha ohatra ka tsy misy antony mazava sy tsy mifanaraka amin'ilay masontsivana napetraky ny soratra masina nazavain'ny pasteur Rakoto Mamonjy hery teo zany rehetra zany dia miantraika amin'ilay vatantsika zay ataontsika anaty farangisosina hoe tempolin'ny fanahy masina na tempolin'Andriamanitra ihany koa. Ya raha ohatra zany amin'ny lafiny ray zany tenan'Andriamanitra dia manome toromarika antsika tokony tandremana tempoly zay le voalazan'ny apôstôly Paoly teo fa Jesosy kosa nefa dia ndresaka araka n'le resantsika teo hoe meka tatory sy mivavaha ianareo mba tsy diranareo amin'ny fakapanahy zay no lazainy an'izy telo lahy tao amin'ny sahan Getsemane zany hoe azo raisina koa zany zay hoe le fiaretatory koa zany araka teny Jesosy dia fitadiavana an'Andriamanitra fikatsahana fifandraisana amin'Andriamanitra ary fanoherana fakapanahy fanoherana fakapanahy eo atsika zao mipetraka fantahina hoe aiza zany lalana le amin'le izy iary tory ve dia hanimba ny tempoly sa inona moa ty izy atory dia tsy vavaka amin'ny alina.
Jesu eo aloha eo mampahery mitantana aoka toky azy anao izy miady ho anao raha mahery mivavaky anao mbola faly miarabantsika indray any amin'ny isatokantrano any tonga amin'izao fotoana manokana amin'ity sabata folakandro ity zao manoloana anareo eto moa ny service aumônerie ny hôpitaly izay mamangy ny tokantranonareo mandrakariva ary faly ihany koa mba tsidika ny farafara zay ambony fandrinan'ny hôpitaly ary ihany koa ianareo zay tsy salama marabanareo manokana matratra n'izao sabata izao mino zahay sy manantena fa tsy diso anjara amin'ilay fahasoavana men'Andriamanitra isika amin'izao sabata folakandro izao mialohan'ny ambabasatsika foy ny tenin'Andriamanitra nefa dia manasatsika mba anondrika ny lohatsika fa dia hivavaka amin'Andriamanitra isika. Tombo tsara ray masina indrindra ny an-danitro misaotra anao zahay satria mbola afaka miaona indray ka hifampahery amin'ny alalan'ny teninao masina ary mino zay Andriamanitra fa dia mamangy ny farafara ianao ankehitriny ary hikasika azy ireo ka ho tonga amin'ny fahasalamana tanteraka tahaka izany koa Andriamanitra ireo tokantrano maro zay mety tsy tratrany tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao no ny antony maro samihafa ianao Andriamanitra no amangy azy ireny ka ampahery azy manokana amin'izao fotoana manokana izao mino zay Andriamanitra fa ianao dia amindra fo amin'ny tsiraray avy ary mino koa izay fa ianao dia mamafa ny eloka tsiraray avy ka ho alevonao amin'ny ranomasina lalina ny fagotana tsiraray avy tononona amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy ny vavaka amen. Eny ary androany tsika dia mba hijery loha hevitra kely foy ampitondrana ny lohateny hoe ady atao ao anaty. Sarotra tokoa io atao hoe ady atao anaty io tsy vitan'ny herin'olombelona satria fanovana tanteraka ny fahazarana zany ataoko ahoana tokoa moa mantsy ny azona fahasalamana raha tsy miova mihitsy ny fahazarana zay ananantsika
teo aloha tsy maintsy misy fahazarana tsy maintsy ho safiditsika raha teo tonga mitanjo ny fahasalamana isika dia tsinona zany fa nataontsika hoe ady atao ao anaty izany ao amin'ny Filipiana toko 4 andiny fatela amby folo ao vakitsika mifaraparana izy io fa andeny jerentsika mihitsy zany atao hoe inona moa zany hoe ady atao anaty izany ny fanovana ny fitondratena izany na ataontsika hoe changement de comportement io dia ady tsy vita moramora mihitsy izy io fanohatra tanteraka amin'ny foronantsika voajanahary ny miova amin'ny fahazaranao teo aloha ho amin'ny fiovavam-pahazarana vaovao tsy mora io zavatra io kanefa dia zao ny apôstôly Paoly moa dia nilaza mihitsy sady nivaky mihitsy hoe ny ratsy zay tsy sitrako no nataoko fa tsy ny tsara zay sitrako zany hoe tena efa foronana voajanahary mihitsy nefa ao amin'ny raha olombelona dia zay ny efa vita marihana nefa fa tsy vita ndray mandeha nefa ny fanovana fahazarana zava-dehibe io ao amin'ny fiainantsika manontolo raha teo tonga amin'izany atao hoe fahasalamana izany isika zava-dehibe ny fanovana fahazarana na koa hoe fanovana fitondratena na hoe changement de comportement ozy izy ny teny frantsay izy io dia zao ady atao miandalana io zany hoe dingana atao zany izy io fa tsy hoe hetsika kasaina atao dingana atao fa tsy hetsika kasaina atao tsy zay akory ny fanovana fitondratena fa dingana tokony atao tadidio nefa fa ny tsy fahombiazana fa raha fa kely ny ray mandeha dia apahany amin'ny fizotry ny fanovana izy io tahaka ny olona manao ese anakidimy rehefa hiazakazaka ianao na anao saut en longueur dia misy ese dia ny ese faharoa mety tsy mahomby ese fahatelo mety tsy mahomby ese voalohany mety mahomby fa faefatra kosa azo antoka fa iova amin'ny tsaratsara kokoa ianao zany hoe ny tsy fahombiazana farafakely ny ray mandeha zany dia apahana amin'ny fizotry ny fanovana zany zay zavatra zay fa ny tena zava-dehibe eo midikana ho amin'ny fanovana fahazarana ratsy ho amin'ny tsara dia zao ny fanolorantena anatanteraka izay tiana ho tanterahana zay zany ny zava-dehibe andena jerentsika amin'izay le Filipiana toko 4:17 teo hoe zao no ambarany amintsika vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy raha amin'ny dikateny anglisy izy io ka atao amin'ny dikateny malalaka atao hoe New King James Version dia lazainy hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny alalan'i Kristy zay manome hery ahy ka ny mba fandrinay ho anao zay tsy salama ambony fandrina na ambony farafaran'ny hopitaly dia tadidio fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny alalan'i Kristy zay manome hery anao azon'Andriamanitra atao mihitsy ny manome hery anao ambony farafara ka hanova ny fahazarana ratsy rehetra ratsy eo aminao ho lasa fahazarana tsara hozintsika hoe dingana izy io fa tsy hoe zavatra kasaina tanterahana tsara le izy zany dia fanolorantena aloha mila fanolorantena tanteraka an'izay tiana ho tanterahana zay zava-dehibe indrindra ka dia zao rehefa ao amin'ny Kristy isika dia hoy izy Jesosy hoe izaho mihitsy no anafaka anao ka hay ny zavatra rehetra ianao iova ny fahazaranao ratsy na teo amin'ny fihinanana na teo amin'ny fisotroana ka ho lasa fahazarana tsara amin'izay fotoan'izay ianao dia tonga tanteraka amin'ny fahasalamana ka hiverina tahaka amin'ny voromahery indray ny fahasalamanao ny rinay dia zay hoe ho tonga amin'ny fahasalamana ianao fa tsy toetra arary intsony ho an'Andriamanitra rerianany ny voninahitra ankehitriny dia hitondra ambavaka anao ary zahay ka androany dia ny centre hospitalier universitaire ao amin'ny Joseph Raceta Be Mananjara
ao ny bivelantanana zany no oetitsika mbavaka ka ny servisy rehetra no oetitsika mbavaka dia androany ihany koa dia mbola hitondra mavaka manokana koa ny centre hospitalier universitaire ao na maternité bivelantanana tsika ka ny servisy rehetra miasa ao koa no oetitsika mbavaka amin'izany ivavaka ary isika tompo Andriamanitra lehibe sy masina indrindra any an-danitro mitondra mbavaka manokana izahay ho any reto hôpitaly ireto dia ny centre hospitalier universitaire ao Bevelantanana ambony Antananarivo ka ny servisy rehetra ao anatin'izany Andriamanitra dia mangataka aminao mba ho kasiny tananao mahery ka anova ny fahazarana ratsy raha nisy fahazarana ratsy ka natonga ny fahasalamana iny totongana amboleo fahazarana tsara izay Andriamanitra manomboka androany ka ho tody amin'ny fahasalamana tsara izahay avy eo tahaka izany koa Andriamanitra nanonana vavaka koa ny centre hospitalier universitaire gynéco-obstétrique ao Bevelantanana ny maternité Bevelantanana ao anatin'izany koa ny centre vonjy izay niaran'ireo herisetra aranofo Andriamanitra kasio manokana koa ireo reny mpianakaviana izay marary ankehitriny amin'ny hôpitaly io ao ihany koa ireo zaza izay mety handalo fandidiana Andriamanitra amin'ireo fo ireo zaza maro ao amin'ny maternité Bevelantanana izay misy 30 mahery ireo ianao koa Andriamanitra no omba ny sage-femme ny dokotera ny mpandidy ny mpampivelona rehetra eny ka hatramin'ny réanimateur rehetra ianao Andriamanitra ny hijery manokana an'izy ireo raha misy ny tsy fahampiana rabola Andriamanitra amin'izy ireo ianao Andriamanitra amin'ny vola izay ampy entina anatotsana ny fitsaboana rehetra tonona amin'ny anaran'ny tsoanao Jesosy Kristy ny vavaka miaraka ny amelanao ny heloka tsirairay avy amen Pakato
adalana ritsala fitandremana ny lala ny marina tsy azo lavina fa manome fafana ho mariky la fity naseona teo kalvary pitiavana mitaiza aminy marina tsy adalana ritsala fitandremana ny lala ny marina tsy azo lavina fa manome faafana ho mariky talolo dia efa nisy fanandramana manokana izay mezinezina voarakitra ny tantara amin'ny Genesis 4:30 mikasika n'ilay alim-bavaka nataony Jakoba izay novan'Andriamanitra hoe Israely ny anarany tato aoriana. Inona no tontolo-kevitra manodidina an'io? Inona no nanery any Jakoba anao ny fanandramana goavana io? Zao haitsika tsara ny tantara fa nisy olana teo amin'ny Jakoba sy Esau ilay kambana zany. Nisy fifamitahana tao, nisy fanabakana tao, nisy fivadiana amin'ny teny mena tao, dia natonga ilay fianakaviana ho tafasaraka satria voatery mitsaokana kany amin'ny anadahan-dreniny Jakoba. Tany izy 20 taona Jakoba tany. Eritreritra izy hoe ho levon'ny taona sy ny fotoana ny lolo-po sy ny fahatezevana Esau satria Esau zany efa niteny mihitsy rehefa vao maty kaky Isaka zany dia ho vonoko Jakoba satria nakan-tsodrano ny fizokiana zany tamin'ny namitany an'indray tamin'izay fotoana izay. Dikan'izay zany dia lasa namonjy aina Jakoba. Rehefa miverina izy, rehefa tavy tany izy niteraka izy, lasa nanan-karena izy, tonga ny ten'Andriamanitra miverenanao an-tanindrazana amin'izay 20 taona taty aoriana. Teo izy vao ohatra nitery amin'izay hoe ahoana moa zany. Ny dikan'izay dia izao, raha izy raha mahatsiaro hoe mbola tsy navelan'ny Esau ny eloko sady tsisy fifamelana koa moa zany fa tonga dia nitsoaka fotsiny. Ohatra n'ireny hoe misy olana ao am-piangonana dia lasa miala fotsiny fa any. Dia any tsisy fifamelana, tsisy fekaikeloka, lasa. Azo antoka fa ho zava-doza ny fiaonana rehefa avy eo. Zay mihitsy n'le izy. Ary rehefa nandeha somary resantsika kely ilay tantara dia izao hoe rehefa akaiky hiaona zany efa miverina Jakoba, raha tonga dia efa fitiantsika ilay izy satria lavalava ilay resaka. Ka efa akaiky ny tanàna dia nandefa iny Jakoba, ohatra ka rehefa nandefa émissaire, nandefa iraka hitondra fanatitra ho an'ny Esau satria efa iainkeny hoe ao Esau. Dia rehefa miverenina raha ho Jakoba mba milaza vaovao hoe inona ny zavatra niseho, dia tonga ny iraka avy nanatra tamin'ny Esau dia miteny ilay hoe ao Esau ao miaraka amin'ny 400 lahy. Atao ina moa 400 lahy nefa zaza amam-behivavy miaraka amin'ny mpanompo vitsivitsy no ho tsy anaina. Tery amin'izay Jakoba
zay le voalaza amin'ny tenin'andriamanitra de zaraina am'izay le atokotoko le vady amanjanaka sy ny sisa arakaraka ny fitiavany sy ny anina novatsindrano anakiroa de ny leha de rahely no farany de inona zavatra nyseo ndiarainy ny any amin'ny farany izy zany no any amin'ny farany hoe tsy fantatro hoe rehefa vony anakiray ozy izy de mitsoka nyray de izy rano mitsoka farany tonga ny ariva tamin'io de lasa Jakoba natory teo andohasahany jaboka de inona zavatra nyseo teo nisy nylay tonga tamin'ilay anjely zany hoe programa zany tsy hoe andeha iandry an'le olona eto a fa na i Jakoba ara nieritreritra mihitsy hoe fahavalotra na hiraka ny rahany esao na esao mihitsy arany amono a tolona manaina zany tamin'ny voalohany fa rehefa nandeha teo foana ny tolona nandritry ny alina dia nafantatry Jakoba hoe ary tsy olona ratsy izy ty fa anjelin' Jehovah ty de mivadika zany le tanjon'le tolona ihany le izy fa lasa mivadika teo a fiarovan'ny Jakoba aina mba tsy ho faty hoe fahavaloty rehefa aveo indray a de nasehony tamin'ny fiafaran'le tolona moa zany rehefa mazava ratsy de ozy le anjely hoe avelao a de fa efa ho tonga amin'ny maraina efa hazava ny andro de ho Jakoba hoe tsy avelako anao raha tsy tahinao tavelako anao raha tsy tahinao a de mazava ho azy zany fa nahazo fitahina izy vo mitendrehan'le anjely no fotopeany de mivika zay zavatra ao anatin'le tolona daholo zany a mazava ho azy zany fa lasa manina mihitsy Jakoba tsy nitsangana ntsony fa lasa voatery nandoalika mihitsy ko arany ary zay ko ny tokony atao zany eo anatrehan'Andriamanitra eo anjelin' Jehovah inge Jesosy io e ary zay ny voalaza ao anatin'ny soratra masina iny anjelin' Jehovah de entina milazan'i Jesosy de le tolona mbavaka zany le nataon'i Jakoba io anisan'ny ohatra anankiray a zay tokony ataontsika am'izao fotoana izao inona moa zavatra nyseo rehefa tonga ny maraina lasa Jakoba izy indray ny lasa nandeha aloha tsy izy ny tany afarany rehetra izy indray ny tany aloha niazakazaka tsy mbadika mihitsy mihitsy nytoejavatra tsy natahotra tsony izy zany tsy nataotra ny ainy tsony ohatra nahazo totry tamin'Andriamanitra izy am'izay zavatra ahafantatsika tsara voalazo amin'ny Genesis io hatrany amin'ny telo amby telopolo moa zany izy io efatra amby telopolo fa niona izy oala ary tsy fifamononana nisy fa fifamihinana tamin'ny ranomaso ohatra ndreny hoe tsy mifankahita ely reny zany nyfidiran'Andriamanitra tsehatra mivavaka namanadinao misy vokany zany le vavaka rehefa alim-bavaka rehefa tena atao a hoe tolona mihitsy nle izy tsy avela mihitsy Andriamanitra raha tsy misy vokany eo amin'ny fiainana zao ny Jakoba zany ny vokany fikekeloka aloha lasa niaiky ny elony teo anatrehan'Andriamanitra izy ary azonona fa inona moa zany tolona moana fotsiny ve natao nandritry ny alina rehefa fantatro ndrina fa hoe tsy fahavalo ty fa Andriamanitra tsy maintsy misy resaka niaiky ny elony Jakoba miaiky ny eloka ve ny misy fikekeloka ao anatin'ny alim-bavaka ho atsika am'izao fotoana ary tena fikekeloka misy fibebahana ve le fibebahana de tsy miverina am'ilay efa natao teo aloha tsony finoana lasa nana finoana i Jakoba hoe Andriamanitra miaraka aminy na natoky izy tsy natahatahotra itsony na nafaherezana antoka fa Andriamanitra momba azy fanetretena zany raha tokony hita ho an'ny olona avy nandeha alim-bavaka raha toka tena natao araka ny ao soratra masina fihavanana mamitra-pihavanana ao anatin'ny tolona-mbavaka koa zany satria tsy laozan'izay mety misy olona sorenana ohatran'izany amin'ndray ao anatin'ny fiangonana enina de ho any manao alim-bavaka ary mety hoe tsy manana olana amizamisy izy misy olana ao am-piangonanao dia tsara hoentina mbavaka izay ary mifarany de zao fifankatiavana tokony mba isy an'ireo zany vokatra rehefa vitany alim-bavaka fa tsy nidirana teo am'varavara-mpiangonana ihany no toetra ivoahana eo am'varavara-mpiangonana de nefa ny fotoananao lany ny alinao lany ny tena reraka efa aveo de mety hoe amonjy fandriana ohatra zava-misy zany matetika fa akavitsiana fotsiny no mety tonga de miasa indray tahaka ny ataon'ny Jakoba atao anatin'ny soratra masina be ny azo akatsika lesona fa miakina am'izay hoe toe-javatra misy zavatra fantahinao ihany zany no
afahantsika mamary an'izay nandalo ny fanaramana eo ihany koa ny zanak'israely a fony izy nyvoaka tany Egypta taorinany fahababoana rehefa andeha monjy ny tany Kanana izy ireo fanandramana goavana ihany koa io ary nasain'Andriamanitra mihitsy a nampitain'ny zanak'Israely tamin'ny taranaka mandimby azy ia inona indray no antony nanosika inona no tombontsoa azo tamin'io alim-bavaka ny zanak'Israely ia le alina farany tokoa zay nahafatin'ny zanaka lamato rehetra ny Egyptianina sy zay rehetra tsisy marika teo am'bavakavakany tsisy rahany zanak'ondry dia tonga ny mpandringana namono ny lamato rehetra am'izay fotoana izay ka ny zavatra tianao resahana dia zao hoe misy toejavatra zay niseho tamin'io alina io satria ho an'ny zanak'Israely izany sy ny vahoakan'Andriamanitra dia nisy toejavatra tao hoe atsatseho fahazandrahoana ilay zanak'ondry nareo ihany mihinana azy raha tsy laninareo dia amenso ny hafa fa hoaninareo le izy hoanina miaraka mianana mangidy ary mitsangana hinananareo azy de misikena ny valahanareo kapanareo iatongotrareo zany hoe olona vonona izany azo lazaina zany le izy mahatonga antsika iteny hoe alim-bavaka io aizany olona vonina andeha zany tsy avelan'Andriamanitra hipetraka nandritry ny alina alim-bavaka ane zany zavatra ilaina zany teo amin'ny zanak'Israely toromarika zay io zany no alim-bavaka misy sakafo fa misy sakafo manana heviny araka voalazanao teo hoe asain'Andriamanitra tanterahany fiangonana hatramin'izao ny resaka Paska sy ny fandraisana fanasan'ny tompo io ihany no alim-bavaka misy sakafo ao anatin'ny soratra masina ary heviny ara-panahy koa le sakafo paska fa tsy hoe aminanina koa fa reraka tsy misy an'izay zany ao anatin'ny soratra masina isy vokany io ny vokany dia fanafana amin'ny fanandevozana ho atsika zany dia tokony isy vokany fanafana atsika amin'ny fanandevozana fahazaran-dratsy fahotana ny heloka rehetra mifahadisoana tsy fahatanterahana tokony isy zavatra ohatran'izay zany azo tsapahitanana ho an'ny olona nandalo alim-bavaka na manadinao Ce que je vois, mais Jésus, je sais, tu es là, mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame, mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance, mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois, mais Jésus, je sais, tu es là, mon refuge est dans tes bras, mon
nanana nio fanaraman'io ihany koa i jona ao amin'ny testamenta taloha mpaminany zay voalazany fanazavana ratsotra masana fomba zay vavolombelona maditra io no anoarany mpanoratra any jona inona indray no tsy amaratelo ny jona ny vokatry ny fiaretan-toro tamin'ny vavaka azony ny any jona zany natao hoe tena tolonam-bavaka maharitraritra mihitsy alimbavaka na fiaretan-tory maharitraritra mihitsy izy moa dia araka amin'ny fahafantarantsika azy dia vavolombelona maditra misy maditra vavolombelona maditra ny tenenin'Andriamanitra hoe maka niny ivenao antarsisy indray no nalehany ary tena tonga dia tena fanapahan-kevitra mihitsy ny hafaran'ilay izy vokatr' izay moa zany dia tarsisy midina raha ny fijerena ny ara-geografia zany fa tsy miakatra tao an'iny midina tsy vita nidina fa nandinakany naty ranomasina niondrina tsambo de ho an'ny tarsisy niondrina tsambo mbola ary amin'ny fanambaniny sambo indray matory ny hafarany dia fandikana azy fotsiny za moa resantsika eto hoe ny hafarany dia lasa ny ambany fany ambany ranomasina any akibon'ny hazan-drano mihitsy am'izany zavatra izany no ninona no lay ditriny foa tsy nety anao ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra ary mety misy manana an'izay koa amin'ny fiangonana azo atao ihany koa za manao alim-bavaka mba angatahana ny tanjona zany dia hoe mba ahafahana mitory sy manambara nyty firenena maditra itya ny elony rehetra ary nisy vokany zay rehefa nisy vokany le izy satria telo firy alina moa izy tao vovonjy ny firy andro izy tao amin'ny telo andro sy telo alina jona tao akibon'ny hazan-drano ianao hoe dia nieritreritra hoe natory izy tao tsy natory izy tao sady fady anina izy tao ina no aniny eo trondro lova e sy ny sisa sahoana fady anina ny ary tory tsisy fandriana maina tao sy ny sisa fa de ngamba tsy aty ny inona ny sakafo tao akibon'le trondro lo sy ny sisa rehetra tao akibo tao de nyvokany zany de zao lasa jona ny aikeliko izy aloha ny aiko fadisony mibebaka izy ary lasa namita lay hiraka zay nasain'Andriamanitra taona zany ny ilaina am'izao fotoana izao ny olona avy manao alim-bavaka zany de mamita ny asa mampianatra baiboly mitory ny tenin'Andriamanitra mahafanafoa amin'ny fitoriana ny filazantsara isan'ny noporofoin' Jesosy ihany koa zay teo amin'ny asany rehefa ny aritory ny vavaka irery tany tendrombohitra izy rehefa tonga ny maraina dia niandry azy indray ny asa fanompona zay efa mahazatra azy vahoaka nalikisany efa miandry hositranina miandry hofahanana miandro ampahirezina miandro avoaka ho afahana amin'ny fanadevozany ny devoly ihany koa tena marina mihitsy n'izay ary io tsy nandray fandrina izy aloha hoe vita ny alim-bavaka de lasa nandray fandrina sisy récupération satria le Andriamanitra mihitsy no natonga anazy aritory sy resaka tamin'Andriamanitra zany le izy tolona ohatra ny Jakoba ohatra ny jona nge efa avy teo navoaka ny hazan-drano de efa lasa lasa nakany ary zay zany ohatra lehibe avatra ilayntsika ihany koa eo amin'ny fiainana fanatanterahana azy amin'ny alim-bavaka mpianatra nafanafosy nahita fahombiazana ihany koa i Paoly sy Silasy zay nanandrana nio fahatsaran'ny tompo tamin'ny alalan'ny alim-bavaka io inona indray no nanosika azy roa lahy reto nanaona ihany koa ny vokany tsara ampahafantaritsika ny mpanaraka ny fandaharana sy ny mpiaino i Paoly sy Silasy moa zany dia vokatr'ilay fitorinana fiampangana nataon'ilay tompon'lay zazavavy kely manana fanahy mahavaly mana ohatrany hoe karaza manatromba zany fidiram-bolan'le tompony vehivavy io nampanakarena azy mihitsy nampanakarena azy fanaisorin'ny Paoly ilay fanahy ratsy le devoly tao mialaha ao aminy de lasa tapaka zany ny fidiram-bolan'lay tompony dia notoriany ary vokatra zay de nampidirina ponja i Paoly sy Silasy tamin'izay fotoana izay araka ny hitatsika ao amin'ny asan'ny apôstôly moa izany asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo andininy fahafito amby folo sy ny efatra amby roapolo sy ny dimy amby roapolo ao zany noresaka ny amin'izay nogadraina zany izy voilà tany aponja nanaovana ny alim-bavaka ary tao aponja izy dia mihera sy mivavaka foana hatramin'ny alina ary vokatr'izay de mivany vangatra afaka izy eo tam'izay fotoana izay
ina moa zany ny evinakam-panatsoana am'zany ny evinakam-panatsoana am'zany dia ilayntsika ny manao alim-bavaka mba anafahana ny fatohana sy mangedra ny hafa mety misy voagedran'ny zava-madomelona ao mety misy voagedran'ny resaka lolo-po ao toetra ratsy rehetra sy ny fahazaran-dratsy rehetra azotsika ataony manao tahaka ny fanandramany paoly sy lasy mba ahafaka ny tena lokany raha ohatra manana an'izay ary itonanam-bavaka ny sasany ko mba vavaka fanelany lanina ny am'izay zavatra izay zany fanandramany paoly sy lasy ny amin'io zavatra nyresantsika teo nandalo fotoam-bavaka ihany koa ny mpianatra atao amin'ny efitrano ambony tamin'ny fotoana zay nitakina indrindra ny firosan'ny fanay masana inona indray ny tsy ambaratelon'io fotoana io ny vokany teo amin'ny mpianatra sy teo amin'ny fiangonana nisy fotoana ny apôstôly paoly zay nieritreritra andeha voamaraina rehefa andeha voamaraina zany hoe fiaino zany ny programany ny olona nefa tam'izay fotoana izay dia mbola mendrandra sy mbola mangetaheta tenin'Andriamanitra sy fampianarana sy fampaherezana vokatr'izay de nitohizana nandrakalina tramaraina tramamatonalina ny fampianarana aneritreretina ho tramaraina mihitsy ary de jerenao tsara le izy andeha voamaraina ozy paoly iondrana tsambo zany hoe tsisy fatoriana zany fa vita le alim-bavaka naoka de lasa zay le resantsika teo voyage indray ka ny zavatra tia resana de zao hoe nisy an'lay tovolahy kely atao hoe eotika tamin'io eotika zany de mbaravarakely asa mety fiaino be ny trano dia mafana eotika mbaravarakely mety ny tongony aty ivelany ny tongony ray ao anatiny sady makamakarivotra aty ivelany raha misy mahalina ao anatiny de mba maka ao anatiny kely motsy ny ataon'ny tanoratsika am'izao fotoana ve zany ndray rehefa misy mahafalifaly sy zavatra mahafinaritra ny ivelany any dia re tsy hitao am-piangonana maraina ihany no hita ny ariva lasany am'izay mahafalifaly azy any ndray rehefa milamina sy zavatra mahafinaritra eo am-piangonana io izy eo eotika daoliny zany zany efa raha ny eotika rehefa nindroso foana ny fianarana sy ny fiaretatory ny hira de rendremana de ny enjera jera taty ambany zany hoe tafavoaka taty ivelany mihitsy maro ny tanoratsika no tsy hitao am-piangonana ntsony na maraina ary amin'ny fotoana ivavahana ary eotika daholo re de rehefa ny enjera eotika de ahoana taitra daholo ny olona ao na alahelo maty sy ny sisa ohatra n'ireny ataon'ny olona mahita accident reny fa hoy paoly hoe nijereny paoly de hoe zay aza de matahotra nareo fa ola misy aina ihany izy de velombelomon'ny paoly teo izy de velona asa tokosika dia sorena amin'ny tanoratsika mandeha etseroa fa ataovy ny alim-bavaka tahaka ny ataon'ny paoly reto-mbavaka reny eotika atsika ireny fa namaka ny ivelany na misababaka eo ary izy mbola misy aina ihany eo mbola misy azo amonjena azy ihany mbola misy fanantenana ao alim-bavaka zany driavana tolona-mbavaka ho an'ny tanoratsika ny amin'izany fotoana izany ina moa vokatr'ilay alim-bavaka de zao velona sy voaverina ihany eotika i paoly matsy de niteny hoe mbola misy aina ihany izy eo amin'ny 20 mamelona nefa ho faty zay le alim-bavaka zay ilayntsika atao riavana faratampony ny alim-bavaka zay ananantsika tombontsoa ilay nataon'i Jesosy eo amin'ny Lioka toko fa 9 ny 12 hatramin'ny Lioka toko fa 9 Lioka toko fa 9 ny 12 fa ny Matthieu no 9 Lioka toko fa 9 ny 12 sy ny 13 ny an' Jesosy zany de ity zany mba programe ao anatin'ny alim-bavaka satria zavatra miatra manaina le izy tena mbola tsy nisy hoe olona tena tolona amin'ny zavatra miatra manaina izany mbola tsy nahita olombelona hoe potrapotraka ny atsemboana ary toatra ny raha ohatra ny raha mihitsy zany mivoaka mbola tsy nahita zavatra ohatr' zany fa zavatra tena tsy zakany zakazakain'ny olombelona zany toe-javatra izany ary izay indrindra nanaovany programa anaovana fiaretatory sy fivavahana tao amin'ny San Getsemane tamin'ny fotoana
io moa le tondrany an'izy telo lahy Jakoba de Jaona de Petera io zany no netiny kanefa na iko de tsy natady izy rery mitolonam-bavaka indray fa tena petraka de zao hoe misy zavatra hitolomanam-bavaka sy misy zavatra miatra manaina ve eo amin'ny fiainam-piangonana ataovy ny alim-bavaka e ataovy ny alim-bavaka fa zany no nataon'i Jesosy zany ilayntsika ny manao an'izany eo amin'ny fiainantsika mivoka moa zany de inona ho Jesosy hoe ray eo asitraka ao de sory amiko ity kapoaka ity kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao ny atao fa ny ianao de mazava ho azy moa zava tsy maintsy vosotroko ty kapoaka ity moa Jesosy fa le amin'ny manofo azy amin'ny maha-olombelona zato isan-jato azy no nresahany an'iny zavatra iny zany hoe zavatra miaritra manaina mihitsy zany a teo amin'ny fiainan'i Kristy riavany any zavatra nyseho moa zany dia zao voafidy ary voapetraka ny voafidy ny apôstôly ary voapetraka ny fandaminana vokatr'izay alim-bavaka izay zany dia napetraka an'le Jesosy Kristy izay toe-javatra izay zany hoe ny olona manao alim-bavaka izany a de tokony olona manao fandaminana ary manaraka fandaminana zay ny olona mpanao alim-bavaka fa tsy hoe zay tiako atao izy ty efa napetraka Kristy mantsy zay zavatra izay zay ny voalaza ao Marka 4:17 ary ny fidy telo lahy telo lahy mpianatra izy de nitondrana azy telo lahy zany dia zavatra ohatra zay zany no zavatra niseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy namana dino misy fandaminana arahana zany ary tokony tsy ala milamina mihitsy ny fandaminam-piangonana na dia mahafana fo amin'ny resaka alim-bavaka ary sika Ianao risakaiza tosahiran-tsaina mandinikany ho avy to tsy mba miadampo manainy ho ampitso milanja irery ty ziogana
ny zavatra tena mahafinaritra sy tsara hotsoahana tamin'io fanaraman'i Jesosy io a dia tsika nge ny tena nahazo tombony tamin'izy io e zay tsika no tena nitsimbininy mba tsy ho very mandrakizay sika araka ny vavaka izay nataony raha teo nanana tombontsoa mivantany teony eo tamin'io ry Petera hoe mangataka mba tsy ho levona ny vonao rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ny raha lanao fa tsika ihany koa aty amin'izao vanim-potoana velomantsika zao a dia migoka ny tombontsoa azo tamin'io vavaka nyretan'i Jesosy tory tao Getsemane io satria tsy niemotra tamin'ny famonjena izy a dia manana zao tombontsoa zao a afaka miaraka mandinika ny ten'Andriamanitra eo tsika androany ary mbola afaka manapa-kevitra hanaraka sy amaly ny antson'Andriamanitra. Zay zany no vokatry ny alibavaka Jesosy zay tenenao zay ary fitinina hoe tanteraka ny famonjena vokatry izay no zakain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria raha nandatsy hitondra izy zay zoany raha teo zany zoany raha teo azo natao tsara izany dia very mandrakizay tsika ary tsy fahotany le izy raha ohatra izy nandany le izy iny moa tsika olombelona fa no fitiavany atsika sy ilay fomba fitiavana ary ilay toetra mahatoky anatanteraka iraka tao anatiny no ny zakany ny hazo fijaliana dia zao tsika zao afaka mandika soratra masina afaka manantena ny famonjena ary mizotra ho amin'ny fitombona amin'ny fahamasinana hitsenana azy eny amin'Andriamanitra. Ino ko fa dia nahafapo na dia tamin'ny ampahany ihany aza ireo fanontaniana ny titikanao mikasika ny alibavaka ireo famelabelarana hitan'ny pasteur teo ndao mena minitra vitsivitsy anao pasteur hamitinana zay hoe inona moa zany ny tena alibavaka zay lazain'ny baiboly ary tokony ho arantsika sy ho ankatoavintsika amin'izao fotoana izao mba hitondra n'ireo vokatra ny resanao atao anatin'ny ohatra maromaro a ndraisitsika atao anatin'ny soratra masina ireo. Ya ny alimbavaka izany a dia zavatra tonga ho azy no nitoetra-javatra misy tsy dia tena atao programa loatra tsy systématika ino ny andikana izany hoe zavatra tsy maintsy atao foana isaky ny fotoana anankiray ohatra hoe ny fifadikana zao systématika ny atsika isaky ny 3 volana fiangonana dia fahadianina maneran-tany fa atsika tsy mahita mihitsy conférence générale mamy ao isaky ny 2 volana dia fifadikana valimbavaka alimbavaka isaky ny isam-bolana dia alimbavaka sabatafakany amin'ny volana tsisy programa zany satria tsy ao anaty baiboly zany ary efa nidonian'ireo mpitarika atsika ny fobe mihitsy zany hoe jereo ny Jakoba tsy programa ny izy jereo ny Jona jereo ny andreo rehetra kao ny an Jesosy ihany noho n'le izy miatra manaina nohon'izay zavatra izay zany kory tsy midika hoe tsy hanao fanandramana ny amin'io zany sika rehefa mamaky fiangonana moa ny tena dia manontany ahoana zany ny atao pasteur zaho tsy mametraka lalàna fa azavaiko fotsiny lay hoe alimbavaka aka baiboly ny antony a dia ina ny tanjona dia anjaran'ny fiangonana miaraka amin'ny komety no manapa-kevitra hoe ahoana marina atao izy ity sa tsy atao fa aoka izy tanjona le izy dia azadino fa tolonam-bavaka sy ady ara-panahy no ataon'ireo anatin'ny baiboly fa tsy karazana ohatrany hoe fifaliana amin'ny andro alina na ohatran'izany fa dia vavaka hira vaky tenin'ny soratra masina sy fampianarana izay no natao tolonam-bavaka ny filambatra zany dia tenin'ny apôstoly tsy azafady tsy ny tenin'ny apôstoly fa ny tenin'ny Jakoba zay lasa nahazo anarana hoe Israely rehefa avy eo tolona an'Andriamanitra sy mitolona amin'ny olona tanjona dia hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho ka izao ao anatin'ny atolonam-bavaka izany dia zao inona ny tanjonao inona ny fikasanao inona lay antony hitolomanao am-bavaka amoizanao ny toromaso amin'ny alina sy hitadavanao vokatra ary tsy maintsy mahazo vokatra ny maraina dia io le tolona mba tsy ho faty antoka io inge tsy voatery mandra-paraina rehefa azonao le izy a na amin'ny 10 alina na ohatra zany dia dana amin'izay matory ohatra fifadikana ihany io davita fahadianina dia rehefa azo ny valimbavaka azo valimbavaka fahadianina izy mba tsy ho faty ny zaza vokatra ho fijarazarana tamin'ny Batseba rehefa maty ny zaza
ny sorony am'izay ny ananao ny akanjo mampanjaka izy ny sakafo izy de ozy ny mpanompo nefa eny de ataonao ty eko nyvalym-bavaka rehefa azo maty ny zazako inona mbola ampijaliako tena fifadikana tsy ampijali tena de tak'izay koa ny alym-bavaka rehefa tsapanao ena azo an'izy ianao lasa madio am-po anao afaka melan'ny eloko ny hafa anao afaka iaiky ny eloko ao any amin'ny hafa ianao afaka hiavana ianao afaka hifankaty vonona ny anao asa fitoriana mandehana matory am'izay ary ilainy maitiko ny am'laza hoe ny aorinany amin'ny 10 alina de efa matetika tsy asan'andriamanitra tsony efa asan'ny maizina ka raha ohatra zany tsy matotra le tanjona ataotsika sy zavatra de davintsika atao ao anatin'ny alym-bavaka aleo tsy manimba le tempoly fa raha ohatra hiaritory sy hitolona amin'andriamanitra ihany dia tanterao le izy ary aoka izy vokany eo amin'ny fiainana akasana ny faharetanao a nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany raha tsy aiviko ny pastora Rakotomamonjery talen'ny ministère ny vavaka ao amin'ny fédération ny fiangonana adventiste Madagasikara foany no vahintsika ary ny alym-bavaka no loha hevitra no resahana teto makasitraka ny teknisianina makasitraka ny koa no mpiaino sy mpijery ajaina naritra hatramin'ny farany ho samy ho tain'Andriamanitra